Mahafinaritra faly miarahaba antsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mahafinaritra tononoka amintsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy hanjaka sy hanapaka ao am-pontsika tsirairay avy amin'ity anio ity. Eto indray hitondra fampaherezana ho antsika tsirairay avy, fampaherezana kely fotsiny izay mba hoentiko hampahery anao amin'izao vanim-potoana sarotra zao. Tena mandalo zava-sarotra itsika ka izay no mahatonga antsika samby hifampahery ao anatin'ny finoana, hifampahery ao anaty fivavahana, hifampahery ao anatin'ny tontolo ara-panahy. Fa mialohan'ny hampaherezako ana rehetra aloha aoka antsika hivavaka amin'ny teny rehetra izay ndeha hoentiko eto. Aoka ny fanahy masina ampiteny fanahy masina na hanambara izay zavatra tiany hozaraina amintsika tsirairay avy eto amin'ny anaran'i Jesosy. Eny ry Tompo malala, fisaorana lehibe ho anay mbola nomenao tombon'androm-pahasoavana, mbola ahafahanay mifampizara sy mifampiaino ao anatin'ity tontolo misy anay ity. Saorana manokana ianao nanome fahafahana ahafahana mizara eto. Arapetrako eto ray eo ny teny dia ianao fa izaho dia fitaovana fotsiny ihany. Aoka ianao ny teny, aoka ianao no ampiteny ambarao anay indray ny zavatra izay tianao hampaherezana an'ireto olona reto amin'ity anio ity amin'ny anaran'i Jesosy. Apetraka eo am-pelantananao izany teny izany. Aleloia, amen. Ye, araka ny teniko teo moa izany hitondra teny fampaherezana kely ho antsika tsirairay avy izay hijery hamaky baiboly aloha tsika mialohan'ny hitondrako ny fampaherezana eto. Ny teny soratra masina izay hitantsika ao amin'ny 3 Jean 1:2 verset 2. Jaona 7:1 toko 2 amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala, mangataka aho mba ho ambininy sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao tahaka ny hanambinana ny fanahinao ihany. Mangataka mba ho ambinina amin'ny zavatra rehetra ne ianao tahaka izay hanambinana ny fanahinao. Fatatsika fa ny fiainana miainga amin'ny tontolo ara-panalo izay vao mandeha amin'ny tontolo ara-nofo. Raha izao anao vao sambany na eno an'izany dia izay ny zava-misy. Ny tontolo ara-panalo izay vao mandeha amin'ny tontolo ara-nofo. Andriamanitra rehefa namorona ny lanitra sy ny tany ny teny aloha nalefany voalohany. Ny teny izy hoe misy ny tany dia nisy ny tany. Dia ny teny koa izy hoe misy ny mazava dia nisy ny mazava. Donc ny zavatra rehetra ety ambonin'ny tany dia miainga amin'ny tontolo ny fanahy daholo. Eto izy miteny hoe mangataka mba ho ambininy sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao tahaka ny hanambinana ny fanahinao. Amin'izao vaninandro sarotra izao tena miandrandra zany fanambinana zany daholo ny olona rehetra, miandrandra zany fahasalamana zany daholo ny olona rehetra. I Mariako aloha fa ny fanambinana be dia be ny endrika ny fanambinana, tsy voatery vola zany fa ny fahasalamanao, ny fahavelomanao dia fanambinana daholo ny anaran'izay. Ny tenin'ny soratra masina eto hoe mangataka aho izy mba ho ambininy sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka ny hanambinana ny fanahinao. Apetraka zany fanontaniana hoe manao ahoana ny ara-panahintsika. Satria izay ny teny soratra masina eto hoe tahaka ny hanambinana ny fanahinao. Izany hoe miankina ny fanambinana ny fanahinao ny hanambinana ny ara-nofinao. Ahoana ny fifandraisanao amin'ny Andriamanitra, ahoana ny fifandraisanao amin'ny Jesosy, ahoana ny fifandraisanao amin'ny fanahy masina. Ireo moa dia iray ihany ireo fa izany hoe ahoana ny fifandraisanao amin'izy ireo satria ny teny eto dia milaza hoe tahaka ny hanambinana ny fanahinao no hanambinana ny ara-nofinao. Be dia be amintsika miandrandra zavatra, mangataka amin'Andriamanitra hoe tahio Andriamanitra, omeo fahasalamana Andriamanitra, omeo an'izao Andriamanitra. Nefa raha ankamaroany dia ataoko angamba hoe mangataka ihany.
mangataka ianao fa tsy manana communication amin'izay olona angatanao zavatra. Zany hoe alaiko ohatraranao fotsiny le izy hoe ohatra anao mangataka zavatra aman'olo, olona tsy de presaka aminao le izy, fa anao fotsiny juste nangataka hoe mba homeo an'izao de vita n'iny mangataka iny ihany, de rehefa avy eo anao fa tsy miresaka aminanjy fa hoe miandry valiny zavatra nangatanao iny. De tahaka an'izany koa Andriamanitra, mangataka isika nefa tsy manana communication aminy, tsy manana fifandraisana aminy. Ahoana moa zany ny andrarantsika valimbavaka nefa ianao tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra akory? Ahoana ny andrandranao zavatra avy amin'Andriamanitra nefa ianao tsy manana fifandraisana aminy akory? Ny ten'Andriamanitra koa izay hitantsika any amin'ny Jaona dia milaza hoe izaho izy ao aminao ary ianao koa ato amiko. Zany hoe mba ahafahantsika manana accès amin'ny zavatra ety ambony tany, mila manana fifandraisana amin'ny tompony zavatra rehetra ety ambony tany. Iza moa ny tompony zavatra rehetra ety ambony tany? Dia ny tompo Jesosy zany, ny Andriamantsika. Izy ny tompony zavatra rehetra ety ambony tany. Donc raha te hanana accès amin'ny zavatra ety ambony tany ianao, tahaka ny hoe ny fahasalamana, ny fanambinana, ny zavatra izay mety ilainao ara-nofo, mila manana fifandraisana amin'izay tompony. Tsika ambony tany eto raha patron, manana patron ianao, tsy ny patronao no tomponao fa Andriamanitra. Andriamanitra afaka mikasika ny patronao hoe taio ny zanako iny. Amin'ny fomba izay tsy takatra ny saina koa mety ikasihan'Andriamanitra ny fon'ny patronao mba hitahy anao. Nefa miankina amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra daholo izany zavatra rehetra zany. Any amin'ny Matthieu 6:33 milaza hoe fankatsaho aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Mbola misy ifandraisan'ity teny ity ihany zany hoe tahaka ny anambinana ny fanahinao no anambinana anao amin'ny zavatra ety ambony tany. Araka ny teniko tany am-boalohany hoe ny zavatra rehetra dia miainga any amin'ny ara-panahy daholo. Na amina fanompoan-tsampy zany na amin'ny tontolon'ny kristianina dia izay daholo ny lalàna ety ambony tany, miainga amin'ny ara-panahy zavatra rehetra. Dia ny fanontaniana petraka hoe ohatra nahoana ny fiainam-panahintsika? Moa ve manana fifandraisana amin'Andriamanitra antsika? Miandrandra fiadanana antsika nefa tsy manana communication amin'ile andrian'ny fiadanana. Jesosy anie ny andrian'ny fiadanana. Any amin'ny 1 Petera, tsy tadidiko le verset misy azy, any amin'ny 1 Petera hoe Andriamanitra andrian'ny fiadanana ozy izy. Raha miandrandra fiadanana anao, manana fifandraisana amin'ilay andrian'ny fiadanana. Tompo Jesosy zany, Andriamanitra fanahy masina, andrian'ny fiadanana daholo ireo. Manana fifandraisana amin'izy ireo mba ahafahanao miainam-piadanana. Raha te hahazo ny zavatra rehetra ety ambony tany ianao, fahasalamana, vady sy ny sisa, manana fifandraisana amin'ny tompony zavatra rehetra ety ambony tany. Tsoroko aminareo ry hava malala fa tsy isy dikana amin'Andriamanitra no manome anareo ny zavatra rehetra, fa ny angatany fotsiny ny fotsika, ny mombantsika rehetra. Any amin'ny ohabolana milaza fa hoe atolory ihany ny fonareo. Raha lasan'Andriamanitra ny fotsika, tsisy dikany aminao ny azahoana ny zavatra rehetra ety ambony tany. Ary tiako marina antsika koa fa raha ny tompony mitoetra ao am-ponao, tsy ilainao akory zany fanambinana zany. Tsy ilainao akory zany hoe zavatra ety ambony tany zany. Maika ianao ody any amin'ny ray satria efa te hitoetra eo akaikin'ny ray. Raha toa ka tena tompo marina ny ao am-pontsika tsirairay avy. Tsara ny tompontsika, mbola miantso antsika izy. Ninona izay zavatra ilainao, na famonjena zany, na fitahiana, na tsy haiko izay zavatra ilainao ambonin'ity tany ity, mila manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Fiadanana ilainao, Andriamanitra dia andrian'ny fiadanana. Fitahiana ilainao, Andriamanitra. Andriamanitra tompony zavatra rehetra ety ambony tany. Tsy hanana accès amin'ity tany ity tsika raha tsy manana accès anan-danitra.
mety tenanao hoe be dia be ny olona tahina nefa tsy manana an'Andriamanitra, iny tsisy hidirantsika iny. Eto aho dia miresaka amin'olona izay manana an'Andriamanitra, eto aho dia miresaka amin'olona izay hoe te hanara-dia an'Andriamanitra. Aza mijery ny zavatra ataon'olona fa tsy njovy ny famonjenanao, tsy njovy ny mombanao, fa aza dia diso mijery. Be dia be manko ny milaza fa hoe ny sasany tahina foana nefa tsy manana an'Andriamanitra. Ny fitahiana tsy arahan'Andriamanitra tompoko dia mora rava. Ilay kohatra fotsiny hoe nanangana trano ianao nandritra ny 10 taona, natsanganao ilay trano, nividy entana anao tao anatiny, efa mamirapiratra, mety hoe tsisy mitovy amin'iny trano iny tranon'olona rehetra, fa mety antsasakadiny angambany mamay an'iny trano iny dia very daholo ilay dépense 10 taona iny. Raha olona tsy manana an'Andriamanitra izay. Fa raha olona manana an'Andriamanitra, iny 10 taona izay nanaovanao trano iny mety ho 100 taona ny hipetrahanao amin'iny trano iny. Satria ilay tompon'ny zavatra rehetra no andry ankinanao, andry ny fiainanao, andry ny zavatra rehetra mombanao. Ka mbola veriko ihany hoe ohatra ny ahoana ny fiainam-panahintsika, satria miankina amin'ny fiainam-panahintsika ihany ny ahafahantsika miaina milamina ambon'ity tany ity. Ninona izay zavatra tadiavinao miankina amin'ny ara-panahinao ny azahoanao azy. Na vady izany, na zanaka izany, miankina amin'ny ara-panahinao, miankina amin'ny finoanao koa. Finoana izay ny ilain'Andriamanitra amintsika. Tsisy zavatra ilain'ny Tompo amintsika satria ny zavatra rehetra dia anazy daholo, fa ny fonao, ny finoanao izay no ilain'ny Tompo aminao. Ny finoana dia miankina amin'ny fitiavanao an'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ianao dia mino ny asa-pamonjena, mino ny zavatra rehetra izay ataony ety an-tany. Mbola manentana anao manatona an'Andriamanitra mba ahazahoanao fiainana milamina ety an-tany. Ny fiainana dia tsy lamina izany mihitsy, fa ahazahoanao ilay hoe manana fiainana milanja ety an-tany dia fananana an'i Jesosy Kristy Tompo, fananana an'Andriamanitra. Mbola tsy tara izao, mbola fotoana izao hanatona antsika an'Andriamanitra. Ho anao izay matimaty ara-panahy, mbola fotoana izao hiverenanao fitiavana voalohany. Ho anao izay mbola tsy tao amin'Andriamanitra mihitsy, mbola fotoana izao hanatonanao an'Andriamanitra mba ahazahoana izany hoe fiadanana ety ambony tany izany. Raha izao zava-misy iainantsika izao tena hoe vitsy amin'olona izany hoe miaina amin'ny fiadanana izany. Fa mba hahafahanao tena hoe hiaina amin'izany fiadanana izany dia fananana an'i Jesosy Kristy Tompo ho mpamonjy antsika. Izay ihany. Izy avy hananana fiainana ary hananana be dia be. Baiboly dia milaza an'izay. Fa Jesosy Kristy no ahafahanao manana fiainana ary manana fiainana be dia be. Raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao fa izy ihany no ahafahanao hiaina milamina ety ambonin'ny tany. Ho an'i Jesosy irery ny voninahitra izay nitondrako ny teny teto fa ho antsika tsirairay avy kosa ny fiadanana. Avy amin'ilay andriany fiadanana dia tsisa izany fa Jesosy Kristy tompontsika. Vavaka antsika. Raha io misaotranao feno indray tamin'izay fampahirezana izay nomenao anay tsirairay avy izay. Voarainay ny hafatra iray eo fa mila miverina fitiavana voalohany tokoa izay tsirairay avy. Oko mpiain'ny mpankatoa izay ka tsy hamitaka ny tenanay amin'izay teny nomenao anay izay, fa ho raisinay amin'ny fofeny fitiavana ka hiverina anatona anao izay, satria ao aminao ihany no misy fiadanana, fanambinana, fahasalamana, izay zavatra ilainay ety ambony tany. Raha tsy manana anao izay dia zava-poana daholo izany. Ka petraka eo pelan-tananao ny fonay, ka sy ny fonay mba hahafahanay anatona anao. Oka tsy hamody varavarana ho anay fa nokatra ny varavarana ho anay. Ianao raha teo dia lazana amin'ny Apokalipsy hoe indro mandondomba varavarana ny fonareo. Miankana aminay koa ny anokafanay ny fonay sy ny tsy anokafanay ny fonay. Oka ny tsirairay avy anokatra ny fony, anokatra ny sainy mba
ahafahanao ray eo hiditra ao ambony tsirairay avy ka hitoetra ao ambony tsirairay avy. Makasitraka feno tamin'izay teny nomenao anay zay. Voninahitra ho anao rireny ray no nitondrako teny teto. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no nanandratako feo teto amin'ny vahoaka manitra anao reto Jesosy. Aleluia, amen. Ie, dia mbola miandry anao ny Tompo miandry anao izy anio miandry anao izy rapitso nefa aza tara fa efa ho avy Jesosy. Amen. Somebody